Ponina tao madinika amboariny lalanay. Toe-karem-pirenena sehatra telo farafahakeliny no afaka anarenana izany. Député Todisora Andriambabandry nanao antsika famorana fahobe maimaim-poana. Tompoko lahy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana indray ny tsidihako ny tokantranonao amin'ity sabotsy fa 17 ny volana Jolay 2024 sy 2024 ity. Tonga sondrainao tao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao fampianarana avy hatrany ary ny antsika misantatra ny fiarahana. Niakatra manodidina ny 30 isanjato ny fitaovam-pianatra raha ny hita eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Saika niaran'izany avokoa ireo fitaovana toy ny kahie, ny fandokoana, ny pensily ary ny fitaovana maro samihafa izany. Mbola vitsy ary saika efa ambiny nanalaina mialoha ireo entana amidy amin'izao fotoana izao. Ireo mpivarotra nanaovana ny Yando Miaratiana sy Mateo Prasy fanadidina tamin'ity androany ity. Ray volana sy tapany sisa dia miditra amin'ny taom-pianarana 2024 2024 ireo mpianatra. Efa manomboka hita tsikelikely eny an-tsena nefa ireo fitaovan'ny mpianatra amin'izao fotoan'izao na dia mbola ao anaty ny famotana ny taom-pianarana zanakamaroan'ny sekoly. Ambonentana na efa nalaina andro maromaro mialoha ny ankamaroan'izany. Tahotra ny mety sy ny fiakarana miompampana sy ny tsy fampinentana amidy hoy ireo mpivarotra. Saika niakatra avokoa ny vidin'izany manodidina ny 1000 hatramin'ny 2000 ariary. Zao taloha zao raha makakahy 45 000 dia lasa alaina 57,5. Dia juste zay mivatra 60, 62,5 dia 5 000 na 2,500 bénéfice-nay. Niakatra daholo zany resaka fourniture, niakatrakatra kely daholo izy. Ny entana zany tsy dia misy fa zay fotsiny efa mailo dia nakademy aloha zay. Zay zao tony entana itony efa nalaina tamin'ny volana marsa dia naprima tao an-trano. Satria raha naka tamin'ny volana marsa zao zay juste hoe 5 000 ny tombona 10 000 ny ekarale izy fa raha amin'izao zao zay maka mety 25 na 30 000 ny fekarale izy. Tena somary niakatra kely ny resaka fourniture tamin'ity ny revienne. Manodidina eo amin'ny 1000 ariary, 1500. 500 ariary eo ny fiakarany kahie. Ny resaka rehefa le tany importer rehetra izy zany somary niakatra kely daholo mihitsy any amin'ny fangalana. Ny pitsopitsony koa somary niakatra be mihitsy tamin'ity ny resaka gouache sanitaly. Tsy dia misy arrivage aloha hatreto izany. Somary kelikely mitetitety any fa tsy dia misy. Mety resaka avany amin'ny tsy haiko hoe misy ifandraisany amin'ilay resaka fiboahana sy ny tariny ve. Satria na ny mpamatsara zany ohatrany tsy dia mbola misy arrivage. Misy fatarany kely zany ny arrivage tamin'ity. Misatra tanteraka an-tsena raha nambaran'ireo mpivarotra. Mbola tsy rototra amin'ny fividianana fitaovam-pianarana ny ankamaroan'ny ray aman-dreny noho ny fahasairanana, indrindra amin'ny fampidirana mpianatra eo amin'ny fandoavana ny sara-pisoratana anarana. Ny fidirana ho amin'ny taom-pianarana vaovao rahateo afaka iray volana sy tapany ka ilana fanomanana mialoha. Ny vaovaony sosialy dia velotaraina ireo mponina eny amin'ny faritra tao madinika iny. Vokatry ny ratsy lalana efa diso tafahoatra atao anatin'ny taona maro ny fanesy ka hatramin'ny androany. Tsy mbola nisy ny fanamboarana ary nanao fangatana amin'izany indrindra moa ireo mponina teny atao madinika teny tamin'ity androany ity. Nambitsy ho velositraka tahirin'ny anarana ary nirina. Telo taona izay no nahasimba tanteraka ity lalana eto madinika ity toy izao. Samy mikaikaiky avokoa na ny mponina manodidina na ny fiara-pitatitra na ny olona mpandeha anaty fiara fitateram-bahoaka na ireo mpivarotra eny an-toerana. Ho an'ireo mponina ny fofon'ny rano maloto sy ny tsy fandriam-pahalemana ka mahavoasiketa ireo mponina eny amin'ny faritra iny raha toa ka olona ivelan'ny tanàna ny tonga manararoatra manentaka sy manao sito mahery ireo mpandeha tongotra sy mpandeha fiara fitateram-bahoaka. Mangataka izay mponina atao madinika hoe mba ambaro lanay satria nisy teto Antananarivo zany lalana ratsy be dia be teo aloha dia tao aloha tao 67 namboarina, tany Akazomanga namboarina, be dia be zany manodidina anay namboarina. Fa ny teto amin'ny faritra misy anay zany tsy namboarina. Voalohany indrindra aloha dia eo amin'ny resaka sécurité zany. Satria isan'andro eto misy mitaraina foana vao voasitona ny telefônina.
mariana nefa tsy dia mponina atao madinika koa manao ny zavatra io fa olona avany avelany dia le mponina atao madinika zany victime mihitsy amin'ity lalany akoatra ny rano maloto miangona zavatra be deaibe zany tsy simba misy zavatra be deaibe tsy mety eto noho ity lalana tsy vity mariana koa nefa atao madinika dia ao anatin'ny boribory tany voalohany ao anatin'ny kapitale Antananarivo raha misy zany tokony hoe lara-pameana akoatra ny Analakely dia atao madinika nefa tena anirotra misy ihany nataon'ireo solotena pokotany ireo olona manodidina efa manao tany fa tsy misy miheny mihitsy raha hoan'ireo fiara-pitatitra sy ireo fiara mivezivezy amin'iny lalana iny miatraika any amin'ny asa fivelomany ny fitohanana teraky ny lalan-dratsy eo koa ny fahasimbany isan-karazany eo amin'ny fikojakojana ny fiara tena ratsy be misy lalana io zany trety zao voaroandry zany vidiny rehefa migondolona sady indray le izy ararota amin'ny mpanararotsa le fitohanana amin'le an'io dia tonga dia misarika rojina telefona io tamin'ity taon'ity izy aloha zany tena hita hoe tena ny ratsy be le fitohanana dia lasa miempotra ny toro vita raha tokony havita toro dimy zao lasa efatra telo stapana ohatr'izay hoe raha mahita ratsy be zao tsika ny tomobile dia ny embouteillage mitombo mazava ho azy mitaraina ihany koa ireo mpivarotra manodidina mangataka izahay amin'ity lalana ity amin'ny devanitsanay satria ho an'ny client zany hitsofoka atao aminay dia sahirana be zay noho n'inona noho ny ratsin-dalana ny antony rehefa tonga ny orana dia maloto tena fabaraka zany ny fokotany misy anay ny tena marina noho n'inona noho tsy firarahiny re tompona ndraikitra zany tokony tsy hisy tombosiala eo amin'ny samy boribory-tany voalohany noho ny fanazavan'ny solotena mponina tsy lavitra eo akory mantsy dia efa misy lalana tsara voatra sy voatokana raha ny fanazavany miandry ny valiny avy amin'ny tompona ndraikitra voakasika ireto mponina atao madinika ireto ary mangataka trano hoe amboary ny lalanay Vaovao ny toe-karena dia tsy hotafarina mihitsy ny toe-karena raha tsy misokatra ny sisitany Madagasikara ary raha tsy mahay miady amin'ny valan'aretina Covid-19 ny mpitondra fanjakana malagasy hoy ny mpahay toe-karena Faliery Ramakavelo maro ireo sehatra azo anaingana indray ny toe-karena pirenena eto Madagasikara saingy mila fahavonona ny mpitondra malagasy izany Ravy Razafy-Mahenina sy Mateo Prince rotaona sisa amin'ny fotoam-piasan'ny filohan-kehitriny rotaona ihany koa anatanterahana ireo viana tetika asa nampanantenain'ny vahoaka rotaona sy tapany anefa izay ny lasa toe-karena ny totongana fitanganan'ny vidim-piainana ary fikatonana orinasa sy aretina tsy mety voafeno ny songadina tsy mitsahatra mandroso vahaolana amin'ny toe-karena saingy toa tsy misy fanjakana miaino sy ny ekonomi sy mivizivizinany ny zavatra mifandray ireo dia ny fahitako azy zany raha tiana hoe hitombo ny farim-piainany gasy hiatsara ny ekonomia mba hanambola ny olona dia ny zavatra tokony atao dia sokafana amin'izay ny frontière ny tourisme mantsy ny eritreretintsika hoe rehefa manao tourisme zay dia hoe olona hanao vacances fa ny tourisme anie tsy mpanao vacances fotsiny manao tourisme misy le atao hoe tourisme d'affaires zany hoe olona tonga eto amintsika izy mitady opportunité d'affaires mitady zavatra atao na zavatra ho afarany eto amintsika ka reny matetika na resaka investissement io na resaka exportation dia mampidi-bola ho antsika daholo reny zavatra rehetrarehetra reny dia hitako hoe tena tokony atao mihitsy zany zay hoe ahafahan'ny gasy manana fifandraisana amin'ny any ivelany mba ahafahana mampiditra ny investissement eto amintsika na ahafahana koa hoe ahitana marché any ivelany ahafahana manao exportation ka tokony asiana industrie kely any eto amintsika mba ahafahany hoe mamokatra ny zavatra ilaitsitsika fa tsy voatery manao importation foana fa ny ahafahana tena hoe midemara aingana zany dia mijery hoe inona ny avantagentsika par rapport amin'ny hafa eo amin'ny resaka tourisme satria be da be ny espèce endémique zany hoe zavatra tsy misy afa-tsy eto Madagasikara na resaka biby io na resaka voninkazo io zavatra ohatr'izany dia hitantsika koa moa fa atsika manosy atsika dia be da be zany ohatrany hoe plage mahafinaritra eto amintsika ny faharoa ny avantagentsika dia eo amin'ny resaka produit minier zany hoe resaka volamena resaka zavatra rena kibony tany mila trandrahana tsara izy io ary tena tokony hoe miprofity anazy daholo malagasy rehetrarehetra zany dia mila réglementena zany amin'ny resaka exportation etsetsetsetra dia ny fahatelo anitako hoe anaisana navaontsika avantage dia aty amin'ny resaka hoe plante médicinale mazava ny ampay toe-karena zava-misy eto an-toerana avokoa no azavady-karena ary afaka isitraha malagasy tsy iraray avy tombotsoa sarotra aloha ny manarina ny fahavazan'ny Covid-19 sy ny vokatry ny tsy fahaiza mitantany fanjakana raha ny sehatry ny fizahantany fotsiny miankina ny fivoahan'ny sistany na ny fampiroboroboana ny atao anatin'ny vahaolana aingana
manodina ny 4,700 izao ireo very asa ateo amin'ity sehatra ity. Ho an'ny sehatra tsy mainky indray dia ny famoronana orinasatra any ambanivohitra no tokony atao laharam-pahamehana. Araka ny antontanisa voaray teny anivon'ny syndicat ny sehatra tsy miankina, manodidina ny 50 ny orinasa nanakatim-baravarana tao anatin'ny herintaona monja raha narivony ireo very asa na mikarama amin'ny ampahany. Sombiny ihany ireo fa maro ny sehatra no mandringa amin'izao fotoana izao, tsy lazainy intsony ny sosialim-bahoaka. Fa lafo loatra izay no malaza ny vitsimenitra amin'izao fotoana izao. Hoy nambaran'ireo mpanjifa sendra ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Nanamafy ny fiakaran'ny vidin'entana ihany koa ireo mpivarotra kojakoja fanamboarana trano ary misy fiantraikany amin'ny varotra ataony izany tranga izany. Raha nambarany tamin'ny Ambitso Versitraka sy Tahirinena Ranarina tamin'ity androany ity. Nahitana fiakarany teo amin'ny 3,000 ariary hatramin'ny 7,000 ariary teo ny iray lasaka amin'ny simenitra raha ny vidiny eny an-tsena nanomboka tamin'ity herinandro ity. Ny ena niaraka tamin'izay ihany koa ireo mpanjifa raha ny fahitan'ny mpivarotra azy, misy mihitsy aza ireo nampiato tanteraka ny fanamboara-trano sy ny asa ilaina simenitra. Raha Orimbato izao 3 ariary, dia Likia 3 ariary, ny fosa 42.5 3 ariary, dia misy zany lova sy ny fosa maintso eo amin'ny 5,4 eo zany zao vidiny satria somary niakatra kely zany zao ny fitaovana anaovana trano. Io zany fahafantaranay azy dia resaka dolara zany miakatra amin'ny valeur dollar moa le volantsika malagasy zany somary nidina ambany be, tsy dia mitovy mihitsy zany ny fahefana. Nidina ambany dia ambany le valeur amin'ny vola malagasy dia mitangana be vidiny entana. Fera zao marika Turquie zao tena farany tsara fa niakatra be mihitsy. Ohatra hoe fera 6 zao eo amin'ny 13,000 ariary eo zao. Ny fera 8 eo amin'ny 19,000 ariary. Ny fera 10 tafakatra any amin'ny 37,000 ariary. Anoany zany ireo satria ireo be mpampiasa. Fa io moa zany le fiera koatra zay supplémentaire daholo hoe fe nécessaire fotsiny. Niakatra teo amin'ny otrina teo zany raha valera zany niakatra eo amin'ny 3,000 ariary eo zany ny fera zany. Ny oatra 5,000 isanjato mihoatra noho ny tamin'ny fanatanterana ny devis, ny teti-bola tsy maintsy ampiasaina eo amin'ny fanorenana trano noho ny fiakaran'ireo akora fanamboarana trano, indrindra fa ny simenitra sy ny vy izany, raha nambaran'ity raim-pianakaviana iray eo ampananganana trano ity. Tsy afaka hemitra intsony anefa fa manao izay tratry ny hery ahafahana manangana. Vidina soma voalohany mbola rovana devis aloha teo amin'ny 9,000 eo. Dia zao izay efa 3 alina mahery, 2,3 alina. Olo sim zany dia resahany. Izy aloha zany ohatra miakatra ohatra ny miakatra isan-kerinandro ve le eo amin'ny resaka vy. Tsy mipetraka amin'ny prix tena hoe anankiray zany. Fa miakatra eo amin'ny 900 isaky ny vy. Ny tena mba angatanay majinika moa zany dia eo amin'ny resaka le vidiny entana mba tokony hipetraka mitovitovy daholo. Fa misy ny sasany mampiakatra an'izy tsy haiko hoe efa fanjakana ve no manao an'izay taritra izay sa ahoana. Raha ny loharanom-baovao dia efa tafakatra hatramin'ny 5,000 ariary ny iray lasaka amin'ny simenitra any Ambovimbeandro ihany. Manaitra ny sain'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera voakasika izahay hoy ny fangatahan'izy ireo. Tsy ny entana fampiasan-davanandro ihany akory no tokony hitarainana fa isan'ny manan-danja ihany koa itony akora fanaovan-trano itony. Ny vavany trangam-piarahamonina kosa indray dia ankohonana iray no mitaraina vokatry ny fandravana Ankitsirano ny trano fonenan'izy ireo. Tsy nisy nampandray akory izy ireo raha ny fanadidina fa fandrahonana andro aman'alina aza no azo teo aloha. Tsy mahita alena efa izy ireo rehefa hiala amin'ny trano izay nanisorana azy ireo raha toa ka tsy misy amindrana azy. Nambitso Versitraka sy Tahirinena no nanao ny fanadidina. Folo taona katrika izao no nanajariana ny tany. Voatery hiala amin'ny tany anefa izahay hoy ireto olona mipetraka eto amin'ity toerana eto Amoronakona ireto. Tsy nisy fampandrenesana mialoha na taratasy filazana fa avy hatrany dia notringisina ny trano fonenany. Manodidina ny 9 ariary eo ny totalim-bidin'ny trano sy ny hazo efa narodana ary efa sarotra vao nahita izany vola izany hoy ity raim-pianakaviana ity. Manaiky izy ireo fa tsy azy ny tany saingy nisy anefa ny fifampiresahana tamin'ny mpitantana ny tanàna mialohan'ny nanorenana sy
ny tarana tsikelikely ny trano fonenany ka izao ny afara tamin'ny fandrodanana kitsirano izao raha ny fanazavany. Dia izy moa zany momba ny taratasy moa izy zany tsy nanome taratasy hoe anaovana an'izao le toerana na anaovana an'izao. Dia nandeha teo ihany moa dia le président Fokotany iny moa zany san'andro dia kotahony foana zay eto san'andro tsy matory mihitsiny fa dia mitebiteby andro nalina tena mitebiteby ary tena jaly mihitsy zay zany amin'izao fotoana izao dia nanomboka androany io indray zany tonga teo indray zany ben'ny tanàna Imera hoe izay niresaka fokon'olona hoe fahasorona le tanàna fa misy tany omenanareo any ambony any dia anamboarana trano any nareo ka tsy hainay izay tany zay tompoko na ho tateraka na tsy tateraka hoe tenifindrainay tokoa taratasy mety ho mazava aminay ve zany sa mety ho fanilika liana anay eto fotsiny tompoko. Natoro anay aloha le izy fa tena kely dia kely aloha dia reto tanànanay reto ihany zany no afindra zany reto hazo reto hoe ho afindra any aloha dia hoe zay tsy ampy kely zany no ampiny. Efa nisy fampanantenana nataon'ny Sefokotany ny toerana fa omena toerana afaka honenana izy ireo mba tsy halasa azy ho tsy manan-kialofana. Manay mafy ny amin'ny mety ho fivadiana nefa izy ireo ka nanao hatrany Antsoavo. Vadiny Rambole zany miaraka an'le nitrongisina dia borikinay moa zany reo mbola misy trano boriky io dia mbola misy boriky reto tanàna reto mbola nanaovana an'le trano dia mba nangatahanay zany mba hoe aleo le trano boriky reo no atao aloha fa raha le trano hazo efa be ho potika le trano hazo reo ny hazo raha oravana. Sano efa nisy trano rava zany? Efa nisy ny rava zany eo ambadika eo efa nisy efitra anankitelo zany ny ray trano hazo ny anankiroa trano boriky dia borikinay tao amin'ireo tompoko tonga dia nampiarahany any Rambole any. Nanomboka tamin'ny 28 Mey izy zany nanomboka nandravan'le trano aloha dia miandry efa famindrampony zay noho ny tsy fanananay mba fehitrany anay arak'izao zavatra ataony andravany anay eto amin'ny toerana izay misy anay izao tompo. Miandry izay fampanantenana izay ary manaiky izay fandaminana tao am-panajana izy raha ny nambarany. Fa nisy moa androany ny atrikasa nomerika izay notanterahana tetsy amin'ny IFM Analakely izay tamin'ity androany ity. Tanjona ny ampahafantarana bebe kokoa ny lafiny informatika ho an'ny rehetra tsy ankanavaka indrindra amin'izao vanim-potoana ny fandrosoany teknôlôjia izao. Nanatrika izany mbola nambentsovy risitraka sy tahiriny ana hatrany. Efa manomboka miroborobo ny teknôlôjia eto Madagasikara amin'izao fotoana izao izay indrindra no antom-pisian'ny atrikasa nomerika ho an'ireo izay linany amin'izany. Afaka mandray anjara avokoa ny rehetra raha ny fanazavany tompona andraikitra misahana ny atrikasa. Isaky ny asabotsy faharoan'ny volana moa no anatanterahindreo mpampiofana sady mpampita izany eto amin'ny IFM Analakely ka ahafahan'ireo rehetra te hisitraka fahalalana sy fahaizana bebe kokoa mikasika ny lafiny informatika. Dia tsisy niveau le izy fa izay intéressé amin'ny thème anankiray dia afaka miparticiper, tsisy niveau requis nenay fa ato zany zay vao mianatra. Misy fotoana zay ny traité thème samihafa afaka lazaiko eto aloha zany zao hoe ohatra nanao création ana chaîne YouTube, nanao ihany koa resaka montage vidéo dia nisy fotoana ihany koa izahay traité ny Excel niveau 1. Za niveau 1 zany mazava ho azy en débutant tsy hoe mila prérequis izahay fa ny essentiel fotsiny dia tianao le izy ary tia karokaroka ianao dia zay. Raha amin'izao fandrosoany teknôlôjia izao efa mila mahafantatra tsara ireo lafiny samihafa eo amin'ny tontolon'ny informatika ny rehetra ary mila mahafehy io lafiny io. Ny thème tsika androany zany dia hoe installer soi-même son système d'exploitation. Nenay zany eto sous Windows 7 dia avy eo hiakatra izay Windows 10. Ny tanjontsika zany ao anatin'le izy dia mba ho accessible ho an'ny rehetrarehetra ny outil informatika satria mirona makany isika zao métier de demain rehetrarehetra dia mila an'io isika dia efa connecté isan'andro. Ankoatra ny maha connecté atsika dia manana afflux d'information be dia be tsika, misy information iantsika etsy dia iza marina iza ny inona marina daholo ve ny information hitantsika any amin'ny net dia eo zany ny sécurité atsika ve assuré rehefa ohatra ka hoe minaviguer amin'ny internet isan'andro itsika. Maimaim-poana ny atrikasa ary afaka manatrika izany avokoa ireo izay rehetra liana raha ny fanazavana.
pejim-baovao ny fanatanjahantena indray izy dia nivoaka androany tamin'ny fomba ofisialy ny anaran'ireo mpilalao sy atleta isolo tena antsika malagasy amin'ny lalao olimpika ho tanterahana any Tokyo. Mbola mampisalasala kosa ny taranja rugby raha ny fanazavany ny filohan'ny komite olimpika malagasy tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity. Ny antsiprianzary eo amin'ny sary sirindra-tsany Andry Rakotomalala. Mbola mampisalasala ny andehanan'ireo malagasy hiaro ny vonaim-pirenena any Tokyo na tsy eo amin'ny taranja rugby. Ankoatra n'ity taranja ity dia manana solo tena maro isika malagasy raha tsy laza afa-tsy ny eo amin'ny taranja judo, lomano ary fibatana vonjam-by. Aorian'izao lalao olimpika ho tanterahana any Tokyo izao dia miantso ny mpitondra mba hijery ireo atleta malagasy sahady ny filohan'ny komite olimpika malagasy. Fa izahay rehetra ireo dia azoko tenenina fa raha mbola préparation eto Madagasikara ihany dia champion ary tsy mahafapo ny résultat. Zay hitantsika tsara ny atao hoe Barea sy na koa anankiray faharoa iny le eto Madagasikara le tsy mitovy le niveau. Zay zany mbola tsy reraka aho za président comité olympique tsisy resaka politika io fa mafilohan'ny comité olympique dia mbola teneniko foana ary ambarako isan'andro investissement aoka mba isitsika amin'ny préparation. Fa fandraisana anjara marary ny ataka azonay rehefa mandeha tsisy résultat reny. Ny olona tsy mahalala taloha le tsisy Facebook, gazety ihany. Amin'izao fotoana izao misy Facebook, tsy mahalala le olona hoe ohatra fa naninona tsisy résultat. Ny investissement ny an'olona atleta ray au moins olona anankitelo miaraka aminy. Atleta ray olona anankitelo miaraka aminy. Relais ny hitako tsara nanao Keniana 60 misy zareo délégation. Satria na sport ankehitriny fa tsy tahaka ny taloha intsony. Natolotra androany ho an'ireo mpilalao ireo moa ny tapakila sy ny taratasy rehetra ahafahany miatrika io lalao olimpika io. Eo amin'izay vaovao ny fanatanjahantena izay hatrany dia nanomboka tamin'ny fitora ariva teo ny lalao famaranana Ligue des Champions africaine izay tanterahana any Casablanca any Maroc izany. Lalao ifandраina ny ekipa égyptienne Al Ahly izay isan'ny bata amboarabetsaka indrindra taty Afrika sy ry zareo club africain tatsimo antsoina hoe Kaizer Chiefs. Omaly nandritra ny fivorian'ny komite mpanantanteraka teo anivon'ny CAF tany Maroc ihany koa no nanamafisana ilay vinavina anaovana ny Super League fifananana ahitana ireo ekipa sangany aty Afrika afa mamondrona ihany koa ireo club tsara indrindra aty amin'ny continent izany hoy ny filohan'ny CAF Patrice Motsepe. Nambara nandritra io ihany koa ny fanoana ny Comex ny anaovana ho isaky ny roa taona ny fiadina izay ho tompon-daka eran-tany. Vaovao maresaka iraisam-pirenena indray dia tsy maraka intsony ny hôpitaly ao Indonésia ao amin'izao fotoana izao. Tsy ampy intsony ny oxygène noho ny famaroan'ireo olona voan'ny Covid-19 any an-toerana. Tsy voafehy intsony ny aretina ary nanjary ho ivon'ity arety mifindra ity ny any Azia amin'izao fotoana izao. Mitatitra amintsika izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Yando Miaratina sy Mathieu Prince. Tsy voafehy intsony ny valana aretina Covid-19 ao Indonésia amin'izao fotoana izao. Mandripaka tanteraka ao an-toerana ilay variant delta. Tsy mitsamtombo vokatrio ireo olona mitondra ny tsimokaretina sy ireo maty. Raha ny antotanisa mananika hatrany amin'ny 5 alina ireo tranga voamarina ao anatiny 420 ora. Feno tsy maraka intsony ny hôpitaly manomboka lany ihany koa ireo oxygène raha ny antso fanairana nataon'ireo tompon'andraikitra ara-pahasalamana ao an-toerana. 9 alina amin'ireo fandriana 2 alina sy ray hetsy nomanina ho an'ireo marary ny Covid dia efa feno avokoa raha nambara ny ministry ny fahasalamana indonésianina. Fepetra mahazo no efa noraisiny fitondram-panjakana ao an-toerana hiadiana amin'ny ity valana aretina ity indrindra ny amin'ireo faritra tena ahitana trangam-be indrindra. Isan'izany ohatra ny fanakatonana ireo toeram-pivarotana sy toeram-pisakafoana samihafa, ny famerana ny fivezivezena. Hatramin'ny sy ny valana aretina roa tapitrisa mahery ireo nitondra ny tsimokaretina tany an-toerana ary mandodina ny 7 alina ireo maty.
Ny pejy mavaon'ny politika dia miakatra ny maripana eo amin'ny tontolo politika eto Madagasikara ary efa misy akony any ivelan'ny Madagasikara mihitsy izany. Androany dia nidina andalambe ireo diaspora tany Montpellier any Frantsa. Ny lanja sora-baventy izy ireo manambara ny fialan'ny filoha Andry Nirina Rajoelina. Entitra ny ilazana izy ireo fa manohitra ny didijadona, ny kolikoly, ny fanitsakitsahan-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana malagasy. Mampahory vahoaka tsy mijery afa-tsy ny tombotsoany hoy ireo fanehoan-kevitra. Niaran-dinika ihany koa ny diaspora tao La Réunion androany mahakasika ny toetra ranom-pirenena misy amin'izao fotoana izao. Mitaky ihany koa izy ireo ny fialan'ny filoha Andry Rajoelina. Eo izay lafy mavaon'ny politika izay hatrany dia tsy hita izay vahaolana arosy ny mpitondra fanjakana amin'ireo sehatra tena mankarary ny vahoaka sy ny mponina izy ireo fa vita ny fanambarana sy ny fihetsiketsehana etsy aroa izany. Dia izany ve ny ireharehany ny mpitondra fanjakana fa mihaino sy mahita ary mitondra vahaolana ho an'ny vahoaka izy ireo. Mitatitra izay ary Ando Miaratina sy Mathieu Prince. Raha misy ny orinasa-mpanjakana mahazo donda-tapatra avy amin'ny mpiara-momina antoka matetika dia ny JIRAMA. Ny institution Breton Woods dia anisan'ireo tsikera mafy ny fitondram-panjakana. Tsaroana tsara ilay taratasy tamin'ny daty ny 20 febroary 2024 avy amin'ny banky iray isam-pirenena izay niantefa amin'ny ministry ny toe-karena sy ny teti-bola. Nisy dikany tovy ho an'ny praiministra, ministry ny angovo. Taratasy tovaradatsaka ho an'ny fitondram-panjakana malagasy. Naneo amin'ny ankapobeny ny tsy fanajana ny fepetra ahafahana misitraka tohana araboly zany taratasy zany. Manay ny banky iray isam-pirenena amin'ny tsy maintsy ilazany ny maha tsy mahefa tsy manana fahafahana manao na ny atao hoe non performance ho an'ny gouvernemanta malagasy eo anatria ny zavatra tsy maintsy ataony. Ary eo ihany koa ny fanitsakitsahana ny andinin'ny fahatelo amin'ny fifanarana momba ny famatsiana arabola amin'ny programa io izay ny tentina 570 tapitrisa $. Karazana fahafambaraka sy mampiariary ny tsy fahaiza-manao ny mpitondra malagasy ny toy izao ary mety isy fiantraikany maro. Santiona ny tsy fahaiza mitantany ny fanjakana zany. Vokany amin'ny mpanjifa sy ny vahoaka malagasy dia tapaka lava ny herinaratra. Maro amin'ireo ankizy mpianatra ny voatery mianatra amin'ny lapozia. Fandaniana hafa voakany isan-tokantrano nefa mijiro isam-bolana tsy maintsy aloha ihany koa. Miteraka afaty antoka amin'ny fiariana maro ny tsy fisian'ny herinaratra tao mombana tsara. Tsy ho anjiry ihany moa afasaka mahita faisana amin'ny famatsindrano fisotro madio daholo ihany koa manerana ny nosy. Zary lasa fiainan'ny mponina ny miandry rano amin'ny alina fa tsy afaka matory ara-dalàna intsony maro anisa. Manoloana izany dia isy vomiera manokana isany orinasa JIRAMA io mandritra ny fikonan-do nasionaly ny mpanohitra eto Madagasikara. Ny momba ny JIRAMA dia hodinihana manokana satria tena isy olona izay tena misahana manokana andingana izy io satria io ny tena fosotra misy eto Madagasikara. Eto ny firenentsika amin'ny fitantanana izao. Tsy izy tsy mikaikaiky hoe izay tsy manana rano. Maly azo ny resaka tamin'ireo tena malala tsara ny resaka JIRAMA mandritra ny 3 andro izy tsisy jiro. Potika daholo ny entana ao anatin'ny frizidera reny vata fitahirizana sakafo reny. Efa mampiteraka firorontsaina ho an'ny vahoaka nefa ny fisondrotan'ny vidiny entana rehetra ny an-tsena, indrindra fa ireo entana fampiasa andavanandro. Mariana moa fa i Madagasikara dia firenena tsy mamokatra fa manafatra ny 900 ny ireo entana ilayntsika amin'ny fiainana andavanandro. Nanambara hatrany lehibe ny mpanohitra Marika Ravalomanana afa tsy mahafantatra ny laharam-pameana ny fanjakana. Sa kosa hoy izy inona tsy jerena intsony ny mamaika. Ny tsy fijerena ny laharam-pamean'ny vahoaka izay tena anisan'ireo ilay fototra na ilay zava-misy amin'izao fotoana izao tsy fantatra zareo na tsy nindra reo jereva reny intsony izay tena mamay maiky amin'ny vahoaka ny zavatra ilainy maiky dia maiky. Tsy mamaiky azy marina fa ilaina dia ilaina fotodrafitrasa izay very fa misy amin'izao fotoana izao ampisehoana na vidy izay fa tsy izay ny tena ilain'ny olona fa ny olona ny haniko hohanina ny vidin'entana vidiana ny rano sotroina mba misy eo aminy ary koa ny ahafahany malalaka tsara mamokatra mba tsisy manjo azy amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Tsy hita intsony izy ity
Rotaona sy tapany mahery izao nitondran'ny Andriamato Rajoelina ny firenena saingy mbola tsy taveroka foana ny tena fizotran'ilay programa mpanjakana nampanantenaina fa anavitra ny Madagasikara anaty fotoana fohy. Hita ho saika mbola apokatsy avokoa hatreto ny votoatin'izany rehetra izany. Efa azo lazaina hoe kely sisa dia ny 100% ny ekipan'ny fitondrana mandrafitra ireo rafim-pitantanana rehetra misy, na eny anivon'ny rafitra mpanao lalàna io, na eny amin'ny mpanatanteraka, saingy tsy hita ihany izay fivoarana netiny tamin'ny farim-piainan'ny Malagasy, fa vao maika aza fiemorana manara-penitra no niseho. Raha ny filarana eo amin'ny sihatra iraisam-pirenena anjerena. Fa ankizy lakely Ronjato Mahery no sitraka famiranjaza faobe maimaim-poana tamin'ity androany ity antsika ity izay mikarakarainy ny solombavambahoaka Toditsoa Randriamampandry izay voafidy tamin'ny anarany Antoko-Tim teny amin'ny boriboritany vahenina ny antsiprianzairy eo amin'ny sary sy rindratsany Andry Rakotomalala. Mbola ao anatin'ny vaninandro ndririndra tanteraka isika eto Madagasikara vanim-potoana izay fanaovana famiranjaza. Tafiakatra hatramin'ny 5 alina ariary ankehitriny ny fanaovana famiranjaza eny ampitsabo tsy miakina izay tsapan'ity solombavambahoaka ity fa vitsy ny mponina mety atakatra izany. Mba hanamavanana ny fahasarana ny ray aman-dreny dia nanao hetsika famiranjaza faobe maimaim-poana ny solombavambahoaka Toditsoa Randriamampandry androany teny amin'ny boriboritany vahenina. Mbola namena malabary tsy karaha avy ireo ankizy rehetra ireo ary mbola nisy koa fanampiana ny ray aman-dreny ary mbola nisy ny kilalao zany izay nomena an'ireo ankizy rehetra ireo. Dia araka ny fanaoko moa dia tsy mifidy, tsy hoe izay nifidy ihany akory fa na nifidy ihany na tsy nifidy ihany dia natao daholo izay na manga izy na fotsy na mena na orange na maramara dia nahazo daholo zany satria tsy manavaka député Toditsoa zany dia tsy manavaka na izy na izy ary alohan'ny solombavambahoaka dia nanao an'ilay asa sosialy dia izay mbola tohizana zany hatramin'izao mandrapatapitra ny fofonaina dia tsy maintsy mifanampy manampy ny olona manampy ny mpiarabelona ny tenanay. Ny critère dia anankiray ihany hoe mba olona sahirana dia izay olona izay hita sahirana zany dia ataonay maimaim-poana fa ny olona afaka manao kosa izay manan-katao zany dia any amin'ny giga dokotera izay mahazatra azy izy fa izay olona sahirana zany dia raisina daholo na izy na izy. Tsy vitan'ny famirana fotsiny ihany moa ity antsika ity fa mbola anjara kilalao sy malabary ho an'ireo zaza voafora ihany koa ity solombavambahoaka ity. Fa feno heritaona katroka izay no nitazomana aponja any Roly Mercia. Mystère no nitazomana aponja anti-ministre ny serasera teo aloha ity hoy ny fianakaviany ny resaka taminay ny antsiprianzairy eo amin'ny rindratsany Andry Rakotomalala. Feno mystère ny fitazomana an Roly Mercia any aponja hoy ny fianakaviany. Raha tsy ahivina dia heritaona toy izao no nampidirina anti-ministre ny serasera teo aloha ity tany aponja. Voasaringotra tamin'ny raharaha fitokonana nataon'ny Pombany Berija Ravelomanantsoa izy ka izay no vesatra nanenjehana azy. Nivoaka ny dihy tao ren'izay ka voaheloka higadra mandritra ny 470 volana ity ministra ny serasera teo aloha ity niaraka tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana nitaky ny famoahana any Berija tetsy Ambohipo. Nisy kosa nefa ny ampamoaka goavana nataon'ireo vavolombelona no terena ilaza fa mpiray-tsikombakomba tamin'ny famoahana any Berija i Roly Mercia teo alohan'ny ny mpitsara ka nanomboka teo ny atsonjay maro feno mystère nentina nandetehana anti-ministra teo aloha ity. Apatsahiviko fa be da be ny taratasy very tao anatin'ny dossier-ny Roly Mercia, certificat médicaux maro nataon'ny dokotera anankiroa tsy mifankafantatra akory, ny extrait nataon'ny HCDDED izay milaza fa voahitsakitsaka ny zo eo amin'ny état de droit eo anatrehany tsy fahasalaman'ny Roly Mercia. Very toy izany koa ny demande de liberté provisoire, ny demande d'évacuation sanitaire. Évacuation sanitaire zany tsy hoe alaina dia atsofoka anaty avion dia alefa aty andafy. Maro zahay ny avy aty andafy nefa afaka mandray azy tsy hany mihitsy ny tanjony, tsy tany ny tanjony fa hoe tsy ampy ny infirmerie ny Antanimora fa tsy maintsy hôpitaly no hitsaboana azy. Very reny ary indrindrindrindra very ilay témoignage, ilay fiverenana tamin'ny témoignage
nataon'ny Félicien. Alabar et Félicien no tenenio hoe voatery izy nanondro ny anarany nanendrikendrika any Roly satria nampanantenaina relax, satria nampanantenaina vola ary nampanantenaina asa ao amin'ny fonction publique. Tsy izay nefa ny zavantranga nanenjika azy ny eritreriny satria izy koa divorçage 44 mois. Nanao an'iny déclaration à la barine izy tamin'ny audience d'appel tamin'ny janvier 2021. Napetraka antanana pendant l'audience tany aminareo mpitsara ny déclaration écrite nataony. Very nanjavona tsy hitako reny. Ahoana nazahoany azakan'ny eritreritrareo hoe ao amin'ny trano mpitsarana anosy izay pilier de la justice au sens noble du terme, ao amin'ny trano fitsarana io dia na ianareo no mangalatra na ianareo no mamela mampiditra olona manokatra ny dossier any Roly Mercian dia manala tsirairay izay rehetra pièce maîtresse mafonja nanova tanteraka ny physionomie ny votoatiny ilay dossier. Tsy noraisinareo nataonareo tsinitsiny, nataonareo ohatrany tsy teo ny fanambarana nataony Félicien, nefa araky ny fanambarana iny dia tsy misy ninina intsony hitazonana any Roly Mercian. Ambony noho ny Andriamanitra ve zany ilay mena ambony mena izay atahoranareo. Raha izay fanazavany latsaka anaty kizo tanteraka ny firenena amin'izao fotoana izao, tsy hay ny mpitondra mihitsy ny manavaka ny tena laharam-pahamehana hoy ireo solombavambahoaka atao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ny omaly. Teboka maro no navoitran'izy ireo tao anatin'ny fandarana tamin'ny omaly izay nampahafantarana ny rehetra ihany koa ny mahakasika ny fivoaran'ny toeran-dranoram-pirenena misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Yando Miaratina sy Mathieu Prince. Nitavozavoza tanteraka ny fitondram-panjakana manoloana ny zava-misy aina ny vahoaka malagasy. Lasako vavany fotsiny hoy ny solombavambahoaka indrindra manoloana ny ady atao amin'ny valanaretina Covid-19. Asa maika mila jereny mpitondra ny mahakasika ny fiarovana ny vahoaka malagasy tsy ditra ny variant eto Madagasikara. Dia mialatsiny aho fa ohatrany toa lasa fahazarana fotsiny ny an'le ny antifanjakana ity zany hoe raha dokotera zany resana raha dokotera mitsapo dia ohatra milalao aretiny ty fanjakana ity. Ino nanaovako an'ilay izy hoe lasan'le ministera lasany hoe efa etiny ny Covid-19 dia zao no atao fa tsy misy fanarana sy fanampiana an'le vahoaka. Ity fanjakana ity tsy miditra lalina amin'izy fa faly miteny fotsiny hoe ataovy zao, atao apetraka ny fiarovana ny vavasorona, sasana matetika ny tanana, tsy mifandray tanana sy ny rehetrarehetra fa ajana ndray metatra fa tena zavatra tena tokony ataony mba ho fonganana zany ty aretiny ity dia tokony ampiana mihitsy le vahoaka satria tena mahantry. Miariary tsy takona fenina fa miaina anaty fasahirana natanteraka ny malagasy ankehitriny. Latsaka ambany dia ambany fa efa mividiny rehetra tsy lazainy intsony ny fitotonga ny toe-karim-pirenena. Mila mahakalesona ny mpitondra ary jery ny tombotsoa ambony ny vahoaka malagasy ka metraka ny tena laharam-pamehana hoy ny solombavambahoaka. Mila hain'ny mpitondra ny mandresy lahatra sy mifampiraharaha amin'ireo mpamatsy vola sy ny mpandraraha samihafa raha tiana ny sy ny fampandrosoana. Maninona no asiana resaka politika foana raha voaty resaka ity? Any amin'ny resaka négociation rehefa tsy hainareo ndana manatina filora valomanana. Ahoana ny tokony fampirarahana amin'izany orinasa goavana zany? Inona ny mety ho tombotsoa ny andaniny sekilany? Inona ny mety ho tombotsoa ny vahoaka ao anatin'izany? Fa raha mbola ireo na ny mpamatsy vola na ireo mpandraraha izay efa miandry sy ireo mpandraraha efa niasa nandritra n'izany fitondranana valomanana dia nilaza mihitsy fa raha tsy mbola nisy mpitondra toy ny filora valomanana na nandinika sy nijery lavitra nametraka an'izany hoe politika matotra nijery lavitra ahafahana tena hoe mitsinjo sy manatsara ny an'ny fiainan'ny vahoaka malagasy any. 240 no saika fitombony ny arikarena tamin'ny taona 240 raha navela nitondra teo ny filora valomanana. Aizy tsika amin'izao fanontaniana no apetraka aminareo mpiaino, aizy isika amin'izao satria fifanaratsiana, fialonana no nahatonga an'ireo olona ireo nanongana tamin'izany fotoana izany.
dia miara-manefa itsika mianakavy indrindra nareo vahoaka tsy mandady arona miara-manefa miara mizaka an'izany isika ka mila tonga saina le vahoaka mila samy laza satria adidinareo ihany koa eto anivon'ny firenena no milaza no mitaky ny zavatra hoe ity tsy mety a tsy taza-potsiny manoloana ny tsy fitezana maro eto amin'ny firenena ny onivon'ny fanoerana ho hiatrany ireto solombavam-bahoaka sy mpanao politika ireto tsy hijanona izy ireo raha mbola mitony gabraraka sy ny tsy fahaiza-mitantana ataony fitondram-panjakana dia izay ankoa ry tompoko lasy sy tompoko vavy netoko mandrakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza donona ny fandarana global news aorin'izao fampalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny fandarana ahoana marina ary ny oronan-tsary atotry ny fahitalavitry ny MBS ho anao kosa amin'ity alina ity dia mitondra ny lohateny hoe VS Road manasanao raha tsy saraka amin'ny fahitalavitry ny MBS ny sampana fampalalam-baovao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny alatsinainy indray veloma tompoko